Miaraba tompoko lasy tompoko vavy amin'izao ariny alahady fa 3 ny volana jiona taona 3 izao sotranao manaraka amin'ny matv ary manasanao anarakatra amin'ny farany ny fandarana l'actualité amin'ity alina ity fandarana l'actualité tondrana vahiny aneo hevitra mikasika ny raharam-pirenena ny raharam-pifidianana mazava ho azy amin'ity aliny alahady ity tsy izy mivahintsika fa andriamatoa Honoré Rakotomanana inonava dia endrika tsy zoviana amin'ny mpanaraka ny raharam-pirenena izany amin'ny lafiny mahapahay lalana azy ary dia izay lafiny izay ihany koa no izahana ijirena sy tondrana ny fandarana amin'izao alina izao miarabanao tompoko ary misotranao manaiky ho vahiny indray eto amin'ny fandarana amin'ity alina ity dia faly koa miarabanao ary faly miaraba rehetra ny teknisiana rehetra ato ary faly koa miaraba zay ataontsika manaraka nyity fandarana matv ty ny teny melomo zany rozentsika pienty zao izy ity dia karazana fanabiazana ihany ary hevitra ity katrapanaitry tena misy no androfony tena ny hevitra eto mety isy tovy hevitra nefa dia lako tsy melo zany misy moa ny ataontsika hoe manakatim-baravarana misy ny lazany hoe manipiodikatra otra-kondro de rehefa aveo de lasa mitsipika noatran'izany fa zay hatramin'izay na Rakotomanana ady zao tsy mbola namitaka olona mpitondra misy na iray izy ary zany tena daholo le mpitondra afa-tsy am'izao fotoana zao angamba no misy manidy varavarana na misy ohatrany hoe nanidika ny tena angambo zany fa zay kirosy maniny zany ary tsy misy alahelo kory satria zao milarako atao miavana aminy araka ny romana toko 12 andiny 12 hoe raha azo atao dia ataovy izy havana amin'ny olona rehetra ka tiako ny havana amin'ny malagasy rehetra manontolo hiavana amin'ny olona rehetra mihitsy zany ka dia tsy misy alahelo kory am'izany fa zao ampanitry tena misy naovantsika n'ity karazana fanabiazana ity ary ny fanabiazana dia tsy mba misy tetezavita fa mitohy ihany tranatrany efa hatramin'ny radio pirenena moenareo zany tamin'ny radio fahazavana dia amin'izao fotoan'izao ndraiky eo dia ao amin'ny radio asem mbola manao an'izany didy mandalana zany ny tena ary indrindra moa ny atao matv moa dia manasa ny tena matetika na ny tonga ny trano na ny matikatra amin'ny ataontsika amin'ny studio mihitsy dia misaotranareo indrindra ny fanabiazana tsy lana androm-panjakana foana fa dia apetrakatsika amin'izay ny fomba jerena ty fandarana ty amin'izao alina zao andriamatoa Honoré Rakotomanana mitodika ny herinandro vitsivitsina maromaro sika dia toa matsapa toa mahita fa misy fiovanjavatra mitoedra raha eto amin'ny firenena dia toa matsapa fa miazakazaka izay fiovan'izay nefa rehefa tena alalinina dia toa misatra mba tsy ilazana hoe mikatso ny raharam-pirenena amin'izao fotoan'izao ndresaka fifidianana eto no tena miteraka adihevitra ray mikasika ny hoe fanemorana ny datim-pifidianana dia samy naneo ny heviny na ny gouvernemanta tamin'ny alala ministry ny atotany na ny senita izay nanamafy farany teo hoe tsy maintsy atao zany ny fanemorana fa tsy ho tratro io noho ny antony ara-politika ny fahitanao an'izay amin'ny mahapahay lalànanao sady mpanabe anao maro tokoa moa zany fa dia tena raraky ny teninao dia ohatra ny tena miazakazaka mihitsy ny ataontsika hoe nitoedra raha-pirenena ary miazakazaka makany amin'ny ataontsika hoe ny ratsy fa tsy miazakazaka amin'ny tsara zany hoe raha ohatra moa mandeha amin'ny tsaratsara koa dia tsara zay fa ohatra mikorotanarotana be any amin'izao fotoan'izao ansain'ny olona ary mikasika momba ny fanemorana ny daty ny fifidianana dia mazava mihitsy ary za aloha dia veriky fa ny teniny zareo atao amin'ny senita indrindra danisy taratasy nalefa ny madame Adala Béatrice zay filohan'ny senita io moa zany ary io moa zany dia efa namafisiny ny fisaranavy mba ny lampandrinana zany hoe ny indindalana mpiarina amin'izy io dia zao tsy misy afa-tsy reto ihany zany ny voalohany dia lay lalàna zay ataontsika hoe lalàna 12 tsipika aotraotra efatra tamin'ny voalohany volana febroary 12 zay mife ny senita zany ny commission nationale électorale indépendante io zany ny lalàna voalohany ka ny andininy 10 a sy ny dg zany hoe article 10 a et g reo zany dia hoe ary miaraka koa zany io amin'ny lay ny andininy amin'ny lalàna am'izay feny ataontsika hoe ny feny senita ihany ko zany indrindrindra matsy le tena la feny senita le voalazako tao le tamin'ny voalohany febroary teo ny andininy fahenina amin'ny io lalàna io dia milaza fa hoe manana fahefana tanteraka ny ao amin'ny senita ary io dia milaza mazava tsara fa dia hoe manana fahefana tanteraka izy amaritra ny tetiandrom-pifidianana
miaraka amin'ny olomahy amin'ny firenena mikambana ny hoe expert des Nations Unies. Fa le raiky tao le mitondrotra fa disque zafady indrindra le raiky tao le hoe ny tondrotra ny le hoe andininy fahafolo A sy ny G na A sy ny G zany. Zay efa nampidirina olalàna hito Madagasikara araky ny lay lalàna lefa voalazako teo iny zany ny tamin'ny 2022 tsipika aotra 2020 20 décembre 2020 fa sy 20 décembre akory fa 20 décembre 2020 fa anto misy taratasy mpanjakana matsy milaza hoe 20 décembre fa 20 décembre no izy zany mikasika ny nampidirana ny tondrotra lalàna manaketo raisam-pirenena zany. Karaha ireo zany de ny momba ny fifidianana na inony zany na misy zany hoe ataotsika hoe fanemorana ity matsy zava-baovao nampidiriny lay lalàna fejoro zay momba ny hoe ny fifidianana ny filohan'ny republika voalohany amin'ny republika fahaefatra. Dia io le lalàna fejoro napiditra zavatra ohatran'izay koa hoe tsy fanaraka mihitsy amin'ny ataotsika hoe ny fomba mpisarahana ny fitsaranavy lalam-pandrenana hatramin'izay ka hatramin'izao. Raha misy fanemorana na hoe rapport milaza zany ny fitsaranavy lalam-pandrenana fa misy anton-javatra tsy azo divirana na hoe cas de force majeure zany de izy ihany raha zany hoe aembotra ohatran'izao ny daty fity zany de nampidiriny zareo amin'ny lalàna le andinin'ny fahatelo ao ny andininy fahatelo amin'ny lalàna fahizolo 20 tsipika aotratra 10 tamin'ny voalohany volana aogositra 2020 zay zany no nampidirany zareo azy zany ka izay natonga le ohatran'ny hoe ohatra misy fangarona ka raha vao hoe fanitsaka tsy mety satria zao tsy mampita ady zao le andininy fahatelo amin'ilay lalàna fejoro ataotsika teny français ngamba hoe 2012 tiré 015 momba ny fividiana filo voalohany ny filohan'ny republika zany dia io dia milazany hoe de ataotsika hoe mampita ndray amindininy faharoa ka raha vo mampita amindininy faharoa no zany de misy lay décret de convocation na hoe didim-panjakana fiakinana na fitsonan'ny mpifidy zay ataony gouvernemanta de tsy maintsy 10 andro di andro 10 andro rehefa zany ny anemorana fifidianana fa inony mety hoe herinandro mety hoe ray volana mety hoe ty zany de telo volana milo zany raha ohatra ka makan'iny zany fa raha vahakeliny ndray zany izy no voalazy zany ary zany tsy mampita satria zao ny mieritreritra ny nanao ny lalàna ngamba ary miara-tsy mihitsy fa ohatrany hoe fa mitsangana koa ve le republika fahaefatra efa tafatsangana ve tsy mbola tafatsangana ny republika fahaefatra fa ny lalàm-pandrenana ananganana ny republika fahaefatra ny valany ary efa navoaka anakery tamin'ny 20 décembre 2020 zany hoe raha ny tena marina zany indrindra le andinin'ny faharoa amby dimampolo zay mety misy zay tsy divizako efitra mihitsy sy mitovy hevitra mihitsy zany hoe mbola hitantsika ngamba ny raha ohatra misy fantahina apetraka ny hoe ahoana moa ty lalàna zay nilany tany amin'ny congrès interamity ty le hoe filoham-panjakana efatra amby telopolo no hitatana ny hoe tena ohatrany hafahafa ihany le izy tonorerakotomanana be deabe ny olona ny fanina tanteraka am'izao fotoana zao fa isika raha my zava-misy andavanandro ainan'ny olona no resahako eto fa tsy teny lalàna aloha de sady ao anaty tetezamita no efa manao fetin'ny republika fahaefatra eto amin'ity firenena ity tao anatin'ny efataony zay ny fanao politika rehefa mampetipety azy dia lalam-panorenan'ny republika fahaefatra ny resahana ary mbola voatsahatra amin'ny lalam-panorenan'ny republika fahatelo na raha tsy zany de mamahatra mitondro sotra inona ny tena lalàna marina fototra mipetraka eto entina lalam-panorenana ve tsika entin'ny tondro sotra ve tsika entina convention politika iny tsika sa principe inona no mitondra atsika am'izao fotoana zao zany hoe ny tamy voaloha moa zany nisy an'le ataotsika hoe charte de Maputo zany hoe fifanarahana natao tany Maputo zany Maputo 1 Maputo 2 Addis Abeba acte additionnel sy nama sy ny sisa rehetra zany reny moa zany dia efa tonga de hoe nofoanana tamin'ny didy tsy volana ny tony marinana dia tsy de fomba loatra ny manao zany hoe foanany zany ny lalana efa misy teo aloha fa zany hoe de hafa matsy de tena hoe foanina hoe annulé raha ohatra ny hoe ma-annulé zany tena tsy mety zany ahoana moa zavatra efa nisy ve
efa mana ataontsika efa manana zo le olona zany hoe na droaka izy a no tonga de hoe foananao sianany zany fa hoe tonga de hoe mifaran'io zany abroger ary ny tena formule classique de hoe sont et demeure abrogé sy zany fomba fiteny zany zany hoe ny le amin'ny teny malagasy ohatra zay tena mbola asany amin'ny akademika amba no tena veritsika fa mety tena mahafy tsara ny momba ny hoe inona moa mahasamihafa le hoe abrogé sy ny hoe annulé zany hoe samihafa ny vokatry izy io zany a tena samihafa mihitsy raha ohatra ka annulé a de hoe atrany amin'ny zany tombo mihitsy mana tokontsika hoe effet rétroactif na 10 miembotra fa raha abrogé zany hoe ny foana treo zany a de manomboka atreo a ny foana le izy ary zay ataoko hoe tsy fomba fomanitsy zany lazany hoe annulé zany amin'ny teny français fa abrogé foana filazany amin'ny lalàna zany ka eo zany tena mahafana ny olona zao zany a misy a lalam-pandroana république faefatra tsy mbola anatin'ny république faefatra mihitsy satria mbola tsy tafatsangana ny androm-panjakana fa raha tafatsangana zany a fotoan'ny république voafidy a ny sombam-boaka de eto zany a de efa miditra am'le lazana hoe inona zany lalana fetsika ivoahana am'izao teteza mihitsy zao hitatsika tsara ao amin'ny lalam-pandroana misy hoe fepetra teteza mita sy ny maromaro zany a hoe disposition transitoire et diverse dizao zany a no nylazay ny andininy faharoa andalana faharoa amin'n'ilay lalàna da amin'ny 2 aotra 7 tamin'ny 24 décembre 2 a de hoe nampidirina ho lalàna manan-kery eto amin'ny firenena lay tondro zotra ary iarahana miaraka amin'ny reo fepetra tetezamita sy ny manaraka zay voalaza ao amin'ny lalam-pandroana ny république faefatra noho izany zany ny voazika amin'ny crise a mifetsika am'izao a de le hoe ataontsika amin'ny teny français hoe disposition transitoire diverse de la constitution de la 4e république sy lay feuille de route marina fa hoe be dehibe ngamba zavatra hoe azoana hoe mitsikirany hoe lalam-pandroana république faefatra iny voalohany indrindra aloha de reny hoe makalaza sady a reny no mbola iveriky fa tsy mety reny nefa moa efa zavatra efa vity renyka ny ranondraraka tsy azo rofiny fa izao zany amin'ny le fepetra tetezamity io a de mazava tsara misy a ohatra takany mombany hoe inona zany a raha ohatra zany ke hoe tsy iketsika iny de zavatra nairina de zao raha voafity zany président république a ataontsika hoe amin'ny fidirana faharoa ngamba satria sarotry ihany no hoe zany fidirana voalohany zany ozy a ve ty premier tour de vite ty sarotry ihany de vite zany de miaraka amin'ny sombam-boaka ampiarina le fepetra tetezamita ao amin'ny lalam-pandroana dia mandra-pitsangany ny antemeran-dolona dia ny antemeram-pirenena manao ny asan'ny antemeran-dolona manao niasany antemerarotota zany antemerotota zany zany hoe zay le ataontsika hoe monocaméral zany a mandrapa voavidy a zay ataontsika hoe lolona zany am'izay fotoana zay de hitanao zany fa hoe misy zany a ny fahefana mpanatanteraka misy a ny fahefana mpanao-lalàna ary fahefampitsarana moa tsy miova fa hitatsika ny fahefampitsarana fa de efa hitatsika araka ilay lalàna fehizoro efatra amby 2 tsipika aotra enina amby 30 tamin'ny voalohany volana octobre efatra amby 2 de efa tonga de efa misy sady lay fahefana telo satria hoe mila fisaraha-pahefana reo le tokony isy ny démocratie mila fisaraha-pahefana raha tokony isy ny état de droit na fanjakana tan-dalàna zany ka de reo zany tokony ify azy amiko zany de reo tokony ify azy to mijery zany hoe lalàna ny république fahatelo zany fa izao gaga ihany raha eny tamin'ny sadeky zany amin'ny alalan'ny andriamatoa Simao zany tamin'ny dia farany toto raha nty izy hoe tsy manan-kery ny lalànany lalam-pandroana république faefatra iny fa ny république fahatelo manan-kery ka maninona moa raha ohatra zany nivony hatramin'izay de efa lazay efa 7 taona zay efa taona fe zao vao milazana zany zany hoe efa hiditra ny fividianana ve vao akorotanao reny sain'ny olona zany de iveriko zany a foatra mifandrebirebena zany mbola fitenenana zany fa zao efa neketsika io de zao na ohatra hoe ahitsy izy révision de la constitution na alohan'ny fividianana araka ny fangatahany sasany na zay olona zay ataontsika hoe voafidy ho filohan'ny république voalohany dia miantoka fa anitsy an'io lalam-pandroana io ary ifanaraka amin'ny tombontsoa Madagasikara zao mantsy maro ny lalam-pandroenana
tokony tsy misy lampanondrenana zay alaina avy any velana hoe constitution importé fa zay mifanaraka amin'ny kolotsaina malagasy zany ny tokony atao a ary misy manam-pahaizana nanao ny code civil tamin'ny efatra amby valonjato sy arivo a le portugaliste a de ary ny indrindra koa moa takony hoe ny Montesquieu koa fa teny zany moa zao raha ohatra ka misy lalàna amin'ny firenena anankiray a raha vao tsy hapana raha alao ny kolotsaina n'le firenena anankiray iny a de efa sarotra ihany tonga de manajany iny anajany olona le izy fa raha manaraka ny kolotsainao zany a de efa mamatoky zany fa hoe hoarahan'ny olona maro anisy izy am'izay fotoan'izay tirantsika lalindalina mikasika an'iny satria betsaka ihany keo ny fitakina mikasika an'la hoe karazana lalam-pamonenana tokony apetraka eto Madagasikara fa iverina kely somary mety sorominota hoe teboka anankiray a ao anatin'lay hoe mitoa le fanontaniana teo inona no mitondra antsika am'izao fotoana zao dia nanazava moa ianao hoe ny fipetra tetezamita ao amin'ny lalam-pamonenana sy ny tondrosotra zany a no fototra iangaina am'izao raha miainga am'izay kazavaina araka ny fomba famakina pahalalana azy zany ny zava-misy zao raha toka tsy maintsy mametra-pialana na miala amin'ny toerana no ny antony maro samihafa ny filoam-panjakana ao anatin'ny tetezamita manahoana zany a ny fanoloa toerana azy atevitra nipetraka ny amin'ny hoe triomvirat raha zany hoe ro filohana ny-mpanjakana telo sa iainga amin'ilay volavolan-dalàna zay naroso ary nakatoavina ny amin'ny hoe ireo mpikambana marobe ao anaty gouvernementa dia ho filoham-panjakana avokoa tena maro misy ny adihevitra amin'izao fotoana zao ary ny za moa de manana ny hevitro a ary miakina amin'ny lalàna ihany zany hevitra any de miakina amin'ny lalàna ihany voalohany indrindra marina fa hoe ny andininy faefatra amby folo ao amin'ny tondrotra de tsy milaza fa hoe zao no solo azy kanefa kosa mazava tsara misy a ny voalaza ny andininy fa 600 andalana farany a amin'ny fipetra tetezamita ao amin'ny lalam-pandrena zay rakio zay hoe mifetsika am'izao fotoana zao a ivoahana amin'ny crise zany mazava mihitsy fa de hoe raha misy fahafahany filohan'ny tetezamita na inona antony a dia le triumvirat zany hoe le olona telo a ny premier ministre ny filohan'ny fianan-kevitra ambony tetezamita ary ny congrès ny tetezamita zany filohan'ny congrès ny tetezamita ro zany no mitondra ary tsy vitany hoe andininy fa 600 am'le fipetra tetezamita amin'ny lalam-pandrena le izy fa de mazava le vakio kelinke vakio le ataontsika le hoe le lalàna fehizorony feny fifidianana filohan'ny republika voalohany amin'ny tikatra republika faefatra ty zany zay vo niarana faharoa ny andalana faharoa de mazava tsara fa raha misy fahafahan'ny filohan'ny tetezamita ozy a de ireo olona telo reo ihany no mitantana ka inandre ampiarina mihitra an'izay satria efa lalàna koroa ny ankiray a ny fe manokana momba ny hoe fifidianana le filoha voalohany amin'ny republika faefatra ny anankiray a de le fipetra tetezamita ao amin'ny lalam-pandrenana ny republika faefatra mazava tsara mihitsy zay inona ny tsy hitako mihitsy azy idirany le andininy faharoa amby 10 amin'ny andininy faefatra amin'io le lalàna le ataontsika hoe loi organique zany a 2012-015 io zany zany hoe zay moa ataontsika tsotra izy am'izay fotoana zay fa nadika tamin'ny te malagasy izy teo tsy hitako mihitsy idirany io satria zao moa fe zany mihefitra le nandrafitra ny lalàna io fa efa mitsangana ny republika faefatra efa mitsangana ny antemerandolona satria raha vo amin'ny teny an'io andininy faharoa amby 10 ao anao zany de efa misy ny antemerandolona tsy no misy ny antemerandolona koana raha zanao fa hoe rehefa tsy afaka amin'ny filohan'ny temerandolona dia ny gouvernementa manontolo ny tonga de hoe mitantana ny misolo ny filohan'ny tetezamita inona aloha le antemerandolona satria eto Madagasikara mantsy zao samy mipetraka hoe parlementaire daholo na ny CT na ny CST ary rehefa manana birao iny anosy kely a ny anarana samy hafa fa mihevitra ny akabeazany hoe alolona izy lolo Madagasikara zany hoe ny antemeram-pirenena dia ireo ataontsika hoe solombavam-boaka voafidiny vahoaka mivatana isaky ny district zay zany a iny zany ny antemeram-pirenena iny ny antemerandolona kosa de le fidininy ataontsika hoe le mpifidy lehibe na grands électeurs zany hoe meto ataontsika hoe ny maire ny bentanana meto ny ataontsika hoe ny membre mpikambana ao amin'ny satria raha ohatra hoe mandeha koa ny ampiarahana araka tamin'ny voalohany iny moa efa nisy
fikasana hoe ampiarahana ny communal sy ny régional zany hoe ny faritra sy ny commune zany dia ireo mpifidy lehibe reo ny fidin'le olona ary malolona ady zao tsy fantaky ny lolom-piangonana hoe lolom-piangonana zany tokony zany ny toesena ananan'le olona na ka am'izao fotoana zao zany manao ny asan'ny antemerandolona dia le filan-kevitra ambony ny tetezamita na conseil supérieur de la transition ary manao ny asan'ny antemera-pirenena de congrès de la transition na congrès ny tetezamita zany ireo zany ka raha samy parlementaire daoly fa raha ohatra zany ampiarasika le hoe lalàna feny tetezamita am'izao fotoana zao dia le voalazan'ny fiapetra tetezamita ao amin'ny lalam-pandrinana république fahaefatra dia milaza izy fa hoe ny rehefa voafidy ny antemera-pirenena dia sady moa ny asan'ny temerandolo io manabo voafidiny zany ny olona am'le hoe mpifidy lehibe na hoe grand électeur na io le hoe suffrage universel indirect fa ny antemera-pirenena kosa ny teny français dia hoe suffrage universel direct io zany lay fipetraky le izy zany ka tokony tsy idira tsisy misy idiran'le andininy faharoa dimapolo idiran'le hoe filoany antemerandolony ka zavatra mbola hoe antemerandolona mbola ataotsika hoe tsy misy de isy antemerandolona fantôme zany ataotsika hoe matotozo zany sahinana zany zany hoe le fisainana zany hoe tsy lojika mihitsy za de miaratsy mihitsy fa tena tsy lojika mihitsy satria zao zavatra tsy mitsangana vety tonga de foronina tena mamorona zavatra tsy misy andriamatoanao rerakotomanana nalefa tena anivon'ny cité na ny teny Timbazaza zany lay volavolan-dalàna mikasika ny hoe fijerena zay fipetra raisina ionatrena fampangatoerany filoha na ino nantony na ino nantony ianao teo dia nanao fankataovana an'izay ny teny Tsimbazaza raha nyfanazavanao teo ve mety azo adika hoe nanao akta mifanohitra amin'ilay lalàna fototra mifehintsika ao anaty tetezamita zany io androm-panjakana iray io fankatoavana niny volavolan-dalàna iny amiko otony satria zao vao naharia zany vao hoe lany teny amin'ny ataotsika hoe congrès tetezamita io la volavolan-dalàna io zany de io zao hoe tena fanohitra tsy misarasina mihitsy amy tena zany fanohitra tanteraka mihitsy ataotsika hoe am'ireo rizan-dalàna isan-karazany zay ampiarina am'izao tetezamita zao ivoagnana ny crise ary eto masy somary tonga kely eto saiko zany sao de mieritreritra azy zareo fa de hoe andray le ataotsika hoe vola be dia mandray trano andray trano atao fiara andray ofatrano 2500 000 efa amizay ngamby izy na raha tisoa ny de aveo koa misy hoe tsy mandony asa tsy mandony jiro tsy mandony nantarby zao nitadidina tsara fa zao ny atao hoe chef de l'état na chef d'état fotoam-panjakana de tsy misy afa-tsy zay voatondro lalam-pandrinana na izay lalàna mitovy am'izany atram'izao zany tsisy lalàna afa-tsy ny lalam-pandrenana ny ao ny andiny 550 amy lalam-pandrenana nylazany hoe ny filohan'ny république dia filoham-panjakana ary io filohan'ny république voafidy fa tsy filohan'ny république tsy voafidy kory fa le olona zay ataotsika manao ny asan'ny filohan'ny république na ny olona zay manao hoe ny asan'ny filoham-panjakana zany hoe fonction exercée zay zany zay tsy hoe manana le prérogative ianao na zay volazan'ny ny fisaranavy mbola lampandrenana ary raha de matoky fa tsy amy trano zay mihitsy ny fisaranavy mbola lampandrenana mba jiravo kely nge ny ataotsika hoe ny heviny na hoe avis larana faharoa tamin'ny 9 septembre 2022 le hoe ny filohan'ny république osy izy zay hoe lehibe faratapony filoha faratapony na lehibe faratapony ny filohan-da chef suprême des armées io izy izy de ny filohan'ny république voafidim-bahoaka ihany fa tsy ny filohan'ny république zany hoe zay hoe ataotsika hoe olona na hoe manam-pahefana manao ny asan'ny filohan'ny république le voafidim-bahoaka ihany zany ka zany hoe ny chef de l'état na filoham-panjakana de tsy misy afa-tsy indiny 550 lampandrena misy an'izay le hoe chef de l'état zay zany hoe mandana ny tena zoony zay hoe chef de l'état zay fa le olona manao ny asany
asany iza manao ny asany iza manao ny asany hoe de iny zany le ataontsika amin'ny teny français hoe exerce collégialement les fonctions de na hoe les fonctions zao t'exercer collégialement zay nga mahavazava koa izy amtaontsika amin'ny teny français le hoe manao ny asany ny filoham-panjakana zany hoe dikan'izany de tsy filoham-panjakana izy samihafa misy mihitsy fahasamihafana tsy filoham-panjakana izy a fa manao ny asany filoham-panjakana ny lalàna na satana filoham-panjakana de tsy milaza mihitsy hoe ny filoham-panjakana na ny olona manao ny asany filoham-panjakana fa hoe ny filoham-panjakana teo aloha ihany ary zaza mihevitra fa hoe zany hoe tsy afaka misitraka n'ilay zoso tombontsoa azona filoham-panjakana ny olona misolo ny andraikitra marina mihitsy ny teninao tsy afaka misitraka le zo zay ataontsika hoe filoham-panjakana ny olona manao ny asany filoham-panjakana eo le resaka satria zao a napetraka ny filatsahako fidiana navoaka ny lisitra teny anivon'ny fitsarana manokana momba fifidianana tamin'ny fahatelon'ny volana me de raikitra teo ny adihevitra ny am'ireo candidat telo aloha izy zay tsy akeny fianakaviam-beratsa-pirenena samy misisika hiditra izy atreto de mipetraka indray ny adihevitra ny amin'ny tokony ametrahana fialana ho avy ny 4 jona amin'ity herinandro ity adihevitra vaovao misokatra ny aminy hoe iza no mitarika ny lanonam-panjakana na mariana ny fahatelo amby 50 taona ny fahaleovantenatsika andriamatora joelinandro ny irina ataoko mahitsy ny fanontaniana filoham-pirenena ve satria zany tsy misy daty aloha mazavatra eto ny senity tena namarina an'izay tamin'ity herinandro ity hoe miemotra ary tsy maintsy ahemotra ny fifidianana mipetraka amin'ny mahafiloha an'androm-panjakana na mpisolo manao andraikitry ny filoham-panjakana azy ve sa andriamatora joelinandro ny irina candidat no mitarika ny lanona adihevitra ray ny sokatra io hatramin'ny ny fanambaran'ny senity iny satria betsaka ihany keo rena nanandraikitra atao anaty androm-panjakana nefa no natao nametra-pialana nanaraka ny lalana velona mita amin'ilay daty ny 4 jolay zay efa navokatra amin'izay ahoana ny fanazavana an'izay sy ny fahitanao azy amin'ny mampahilalana anao de sarobaliana mihitsy le fantenina fa de zahako valiana ihany fa tena misavorovoro mihitsy ny sainy olona am'izao fotoana zao raha ohatra ny tena daty ofisialy ataontsika hoe daty fifidiana ofisialy misy taratasy mipetraka tena ara-dalàna zay ny tapahany daty ka za ataontsika tiandrom-pifidiana zay a no feran'ny senita miaraka tamin'ny firenena mikambana ny expert nations unis zany a dia 4 jolay misy rehetra zany de ambava fotsiny de ozy ny mpanao politika sasany hoe zay tsy mahafantatra fa tsy 4 jolay ary zay efa niala-mberoa mihitsy zay satria ny daty ny 4 jolay ihany zany zay zany ary tena marina mihitsy zany raha tena daty officiel de tsy misy afa-tsio fa ny sisa de ambava daholy ary rehefa nimorana edy zao mana mialatsy mihitsy raha ohatra ka hoe misy voatohina kely am'izay a satria hoe sary baba izy ty fa ia zany de fa nabiazana zany araky ndraiky izay ny didiny ataontsika hoe fanapahana nataon'ny CES laharana fahadimy tamin'ny 24 mai 2024 de tsy milaza mihitsy ny hoe tsy maintsy ahemotra ny fifidianana fa ozy izy hoe any amin'ny antonatony na didy na hoe motif de la décision na any amin'ny fotopototry ny didy na hoe dispositif de la décision de hoe mety ahemotra na mety tsy ahemotra satria ozy izy hoe any amin'ny antonatony na didy ozy izy hoe éventuel report any amin'ny ankiray ndray de hoe report éventuel ngamposika zay mahafantatra teny français de mahafantatra any hoe éventuel zany zany tsy midika zany fa hoe tsy maintsy ahemotra satria zao raha ohatra tokoa zany zao zika ivora amin'ny 4 jona zao ilaza fa hoe tsy manaiky izy tsy manaiky efa dio 4 jolay 4 jolay ihany io ny daty de misy misy candidat disqualifié ve misy de disqualifié raha araky ny andininy fahadimy a am'ilay lalana fejoro roa amby 24 tsipika aotra 10 tonga de efa za moa ohatra sy de tiako le hoe disqualifié fa de hoe raha sy tina ohatra ohatra ny hoe mpanao fahazazantena zany de disqualification fa hoe tsy azo fidina inéligible satria zao a nataontsika hoe le titre rika na sous titre ngaby izay a le hoe condition d'éligibilité zany hoe fepetra tsy maintsy tanterahana mao azo fidianao ary anisany andanina voalohany le hoe voalohany amin'io andininy fahadimy io de hoe miala 90 andro a alohan'ny daty ny fifidianana ka hitanao zany fa de hoe tsy azo fidina izy zany raha ohatra ka sy ala 90 andro zany ka zay sy ala zay tsy niala atao anatin'ny 90 andro zany de fa naman'ny tsary fidina zany kanefa kosa zao zany hoe de tikatry io ty hevitra manokana
misy milaza fa hoe sady efa sady sy kandida izy no tsy mahazo miverina amin'ny toerany raha ohatra ka nalatsoka ny ataontsika hoe ny filatsahana kofidiana io zany le ataontsika hoe distement io ny hoe tsy misy ny sazy apetraka ny hoe zy nanao distement raha ohatra ny tena mariny fa ny sazy apetraka le hoe manao nanatsoka ny datin'ny filatsaha kofidiana taorina n'le valomboropolo avrizy zany dia ny sy famerehana fotsiny a le antoka le dimapolo tablisa ariary zay ihany ny saziny fa tsy hoe tsy afaka miverina amin'ny toerana izy zany hoe tadidina tsara fa misy a fin dalàna iresam-pirenena mihitsy a na principe de droit général nakambidrazana azy a hoe tokony tsisy zany sazy anakoro zany na ny double sanction io moa zava tsara amin'ny lalàna famaizana zany a amin'ny droit pénal zany a zany hoe tsy misy le ataontsika hoe non bis in idem tsy misy a zavatra anankiray tokana toe zavatra tokana ka tokony hiatra anakoro zany a na hoe tokony hoe misy ataontsika angamba hoe olona anankiray efa sazy demande izy a de ola sazinao fandrony raikio ka sady efa tsy lantsona izy hoe olatsaky vodina ave satria nanatsoka izy de justement de aveo hoe de hoe tsy mahazo miverina amin'ny toerany kio izy raha ak tampiango de tsy tokony tsy misy a ny zany sazy anakoro zany raha ohatrohatra fotsiny zao ataontsika hoe asa président ratuel angamba asa fantany moa zany hoe na izy moa zao no atao atsika perinasa manatsoka izy ny ilatsahany ofidiny zany a no ny antony hoe asa tombontsoa ambon'ny firenena angamba ohatra fotsiny azy zany fa tsy hoe izy koratsoka azy a de inao vidy raha hoe tsy mahazo izy filohan'ny tetezamita miverana filohan'ny tetezamita izy fa tsy mety mihitsy a le sady sazina izy rikatra no sazina koa izy roa zany zay zany le hoe le principe ny double sanction tsy azo atao mihitsy a satria tsy misy mihitsy filazana ao amin'ny ndininy zay momba ny tikatra le hoe manatsoka ny filatsahako vidiny ty hoe inona ny saziny afatsy ny fanagiazana ny le antoka na hoe caution ny fitsirinao azy ary ve raha mitaha am'izay zavatra rehetrarehetra nyresantsika mianaka sy ny fivoaran'ny toedra raha zay hisy ihany ve ny fifidianana sa tsy hisy am'ty taonty raha mifahitanao azy sa mbola tahaka ny taona 2012 zay nylazainao hoe any électoral nefa tsy nahavitanana fifidianana anakiray indray ny taona 13 raha zao manahira-tsaina ny olona hoe atao sa tsy atao izy ty isy sa tsisy ny bulletin tokana tatsy afrika atsimo efa ny ato ny fanotana azy isy sa tsy isy amiko aloha de raha ny hevitry manokana fotsiny antanina de tokony isy le fifidiana fa mijarina vahoaka efa misy tsy mihinan-kanina hoe zao raha tsy asa na indray mandeha isaky ny roa andro na farafaratsiny angamba hoe mihinan-kanina indray mandeha isan'andro zany a na tsy hoe mihinam-bara izy zany fa mihinana mangazo na balahazo moa na vomanga na bageda na sinsisy zany a zany no hoan'ny olona sisy zany a na voaroina ohatran'zany keo zany ny tsopon'ny olona ka raha ohatra mbola hitatra ihany titezamity tikatra zany de vao mainka mbola fitiana izy hoe efa latsaka anaty ataontsika hoe latsaka anaty ady tsika ka mbola latsaka anaty ady a mangisikosika lalimbe misy a raha mbola hoe am'izao fotoana zao tsika no ataontsika hoe mbola hitatra reo ataontsika hoe tetezamity io ka tsisy fividianana am'ty taona 13 ty ka ny any eritreriko dy zao aoka re isika mba samy tokasaina dodoly mba tsiaro mba hita ny fahoriny voaka fa raha ohatra nareo mandeha mampandefa olo amin'ny taxi bosy any na any amin'ny taxi be reny na ohatra koa nareo ataoko hoe mba mandeha any ambanivohitra any mba inony le fitarinan'ny olona any ambanivohitra any fa tena mafy misy a le fiainan'le olona zao koa mbola ampidiny valalana raikio akoatra zavatra azy tsy fantatra zay mety isy eo fa ny zava-misy koa zany zao a ka aoka re zao mba ny tsara ihany no ataontsika ary io matsy hoe araky ny ainy koa zany de miaratsy mihitsy fa ohatrany hoe nisy tompony raiky trambony tao amin'ny androm-panjakana angambana tamin'ina tsy fato zany nataiza moa zany fa hoe to ohatrany tenony zany tao amin'ny asa na fahitalavitra hoe efa samy tsy manara-dalàna ihany re zao re olona ka de reo samy tsy anara-dalàna asa manao an'zany re olona fa zao apetrako aminareo zany a no hoe ny teny sotramasina ao amin'ny romane toko fahatelo andiny fahatelo dingamby izera sy tisy ny tenanay de hoe ny tsara ihany ary ny tsara ihany atao zany hoe zao na misy olona mampirisika anao izy tsy ara-dalàna aza manaraka aniny zay torohevitra
diso iny satria torefitra diso zany satria raha tsisy ny fanjakana an-tandalàna raha tsisy ny demokrasia eto amintsika dia tsy ho firenenandroso mihitsy sika naoviana ary ny sanatry zany sao de sanatry zany lasa ataony olona firene-kafa ho zanatandray rehefa rahatsika raha olo sika mbola hiditra anao dido tsy anara-dalàna ihany a tsy ho fanjakana an-tandalàna ary tsy ametraka n'zany hoe demokrasia za tsy mana zany hoe demokrasia aveniverana no aondrana makaty amitsika fa manana demokrasia ataotsika hoe la malagasy tsika zany a hoe araky nytoetsika malagasy a inona ny demokrasia tsika fa anao le hoe dinidinika matafitrano hoe fitenikio le hoe dinidinika ambodikile zay fotoana zany étudiary zany ka zatrehetra zany de hoe aza tsara ihany atao a satria na inona torefitry ny olona any tiaritanao fa hoe mandeha ny amin'ny lalana tsy izy aza rahany iny any fa ny tsara ihany atao a ary rehefa manao ny tsara koa anao de tsy atao oatra manam-pahefana fa raha ohatra anao ka manao ny ratsy a mety tokoa de hopele manam-pahefana ianao am'zay fotoana zay satria manam-pahefana koa tsy ijeran'olo fotsy fa raha ohatra iza manoro lalana diso de olona kafa na olona ambony io na izy io na izy io ny lalana mahitsy ihany rahana ny fahamarinany ihany rahana matahotra an'Andriamanitra tian'Andriamanitra ary zay indrindra masiny hoe satria ny fitiavana de avy amin'Andriamanitra ka de jereo tsara nke za de ohatra miteny any amin'ny sotrabaso de satria mba tsara ihany mba hitodika amin'Andriamanitra isika zany mba jereo tsara nke ao amin'ny jaune voalohany toko faefatra andininy fahafito fa de fitiavan'Andriamanitra ka tokony hifankaty zany isika aoka isika hifankatya aoka isika hifamela de aoka tsika zany a ho tonga am'le hoe tena hoe fifamelan-keloka fifankatiavana ary tonga ho azy a fampiavana pirenena amin'izay fotoana zay resaka fampiavanana sika de nisy ny hetsika zay efa nataon'ireo filoam-piangonana efa tonta eo anivon'ny fiombonan'ny fiangonana kristianina eto Madagasikara na ny FFKM herinandro vitsivitsy lasa izay na herinandro io dia nivoaka an-gazety ihany ko rehefa fantatry ny rehetra ny amin'ny hoe fikasana sy fiantsona ampiaonana azy efatra amin'ny rahalahy mianaka ndatabatra boribory amina dinika anankiray hidirana any am'izay fampiavanana zay ny alohany io de efa nisy nandeha ombenombeny le resaka hoe teteza mita bis manao oana ny fahitanao fandraisana raiky sy ny FFKM sy ny mety ho vokatra zay ao anatin'le fitetiavana lalana daholy amin'ny famoahana atsika amin'ny krisy indrindra le alafa fampiavanana andresanao teo maro aloha rehefa tengy teto zay tamin'ny asana revrneo ngambo zay a no hoe somary tratraolina kely ihany a no tena nidiran'ny FFKM matsehatra tamboloha moa izy efa atao ihany zany fa de somary nangingina kely a anga tsy fantatra fa de hoe raha ohatra misy ny savorovorona iny zany kino amin'ny firenena hoe tonga ny fiteninantsika malagasy hoe fisavovorona fisavorovorona ilatondona ka raha ohatra moa ka mety atsara zavatra zany de mety raha anankiray ko azo izorona fa zao fotsiny ihany ataorako move voampidiriny ny fitonana teteza mita Andriamato filovoly taloha maraka ravanomanana raha ohatra masika tafiditra eto Madagasikara izy ka atao eto Madagasikara zany satria zay misy ny eritreritry ny FFKM eny eto amin'ny tandraratsika no tore fampiavanana ka tonga eto Madagasikara izy a na izy anaovana azy na ny Morondava iny na ny Osobe iny na ny Sainte Marie iny na ny Tuiliary iny na ny Atsirana iny tsy manino zay anaovantsika azy a fa zay zany ny fanontaniana mipetraka ary tena farangi lehibe mihitsy hoe barangi lehibe hoe move hoe keny ny fitonana teteza mita ny ampiditra ny Andriamato filovo taloha andry ravanomana marika azahoana mampiavana ny fireneny tikatra amin'ny alalany ny fampiavanana amin'izy efatra amin'ny rahalahy mianaka zay zany miankana am'zay zany le izy fa raha ohatra tsy an'izay mihitsy a raha ohatra tsy averitry mihitsy zany fotaloha marika ravanomanana de tsy hitako mihitsy zany zay hoe fampiavahana ety am'izay fotoana zay de manjary manemotra ndraiky io zany de tokony fidiana ka raha ohatra masy misaka ny tsika zao ka mba ataotsika hoe manaiky ihany zany ankamposika misy fanekena ihany amin'ny ataotsika hoe fiarahamonina irasam-pirenena de am'izay fotoana zay a dia mety akeny dareo ihany avy tany fividiana amty taonty ohatra hoe ohatra ataotsika hoe telopolo aogostra angamba ny filohan'ny republika ny ao septambre iny na vorondony oktobra any ny sombavamboaka de alohan'ny farana volana novambra ny amin'ny communal zany na commune zany a de mety ho vita ihany zany
ary iny araky ny voalazan'ny ataontsika hoe andriamatoa rajona moa ny raha sy diso ankamba toatran'le fantenisy fa hoe isika ane ozy izy tsy de hoe isaraka amindreo fiarahamonimpirenenireo fa izao kosa io ngamba ny ataontsika am'zay fotoan'zay de hoe misokatra amindrehetrehtra sika io zany le hoe touzazimite politique touzazimite ary izy moa fa name ohatra izy hoe any Chine ny any Asie sy rehetra zay izy moa no nataon'ny andriamatoa rajona andrianjaka zany fa tsy hoe tonga de anakaty maravarana sika fa tsy ho velona eto sika raha anakaty maravarana raha ho vitatsika izy zany fifidianana amin'ny vola ataontsika hoe 22 millions mahery amin'ny $2 mahery angamba izay ny vola sika tamin'ny forsoany to de fifidianana vita fa zao ahoana ny fandeha amin'ny fiainam-pirenena ahoana fifidianana amovy atsika hoe mba nanafatra ataotsika hoe fitaovana atao zavatra fanaovana atao zavatra lehibe am'ireny raha ohatra ny sambola tamin'ny firenekafitsika ohatra fotsiny zao manao ataontsika hoe maka pétrole ataontsika hoe eny pétrole zany hoe exploration de pétrole offshore anaty ranomasina 10 kilomètre raha ny ambany ranomasina manana zany fitaovana zany vitsika hoe manakireny amin'ny andrindra ny momba ny oli pétrole io zany momba ny gaz ny isan-karazany fa ny fitaovana tsy mba nividy fitaovana tamin'ireny fitramam-boly reny fa le fampandehanandarahana asana ataontsika hoe fonctionnement nisy any angamba ataontsika hoe fampiasam-bola famatsina hoe investissement fa tokony mba nividy fitaovana iantsika ka zay folo lany voalohany eo raha ohatra ka manao fisambosambolambola tsika misambotra vola mba mieritrerita mba mividy fitaovana zany azosika mitrandraka ny reny ataontsika hoe solika anaty ranomasina lala reny iverina ihany tsika am'ilay raha-pifidianana satria eo ny fanemorana eo ny adihevitra mandeha mikasika ny hoe kena satsika na firatsahako fidiana eo ny hoe isina apaisement ny firosonana ny fampihavanana fa misy adihevitra mipetraka ihany koa efa nitsidika izay resaka izay te rialoha tery de iverenana kely hoe ny mikasika lalam-panorenana ho ianao hoe lalam-panorenana tokony hifanaraka amin'ilay soatoavina sy kolotsaina ifotony eto Madagasikara no apetraka am'izao fotoana zao de misy ihany koa ny adihevitra mipetraka ny amin'ny fomba andaharana ny fifidianana zay risotsika misy mihevitra fa tokony izay fifidianana na fisafidianana lalam-panorenana zay no andeha aloha raha ny fifidianana solombavam-bahoaka zay vao ny fifidianana filoham-pirenena misy koa nefa no mihevitra fa raha tsy mipetraka mihitsy ny filoham-pirenena vaovao any repoblika fahefatra de mbola tsy ho azo ilay reconnaissance na fankatoavana avy amin'ny fianakaviam-pirenena zay efa nandrinilika tao anatin'ny efa taonany crise zay manahoana ny fahitanao an'izay hoe tokony tetiandro ampilaharana ny karazam-pifidianana to Madagasikara zay indrindra mikasika ny lalam-panorenana satria hatramin'izay dia fitsapaka-hevy-bahoaka fa tsy fisafidianana lalam-panorenana ny teto am'izao misy mitaky hoe alao isy maromaro isafidianana zay lalam-panorenana zay raha taky ny hevitro manokana hoe zao hoe ny ako a dia efa tena mijaly le voaka malagasy ny valalabe mandry ka ny ako raha ny hevitro manokana misy de hoe ny mivoaka mitikatra Kristiny afaran'izay aingana no tokony atao zany ka ninona lalana hahazotsika mivoaka amin'le krizy nefa kosa ny voan'ny lalàna na hoe sodana ataontsika manaja ny fiandrianam-pirenentsika fa tadio nefa zao le fiandrianam-pirenena ny misy karazany maro zany hoe amin'ny raha ohatra ny nametrahana ny satan'ny firenena kambana na charte des Nations Unies zany de tany de nisy tena hoe fiandrianam-pirenena tena hoe pleine souveraineté fa nanompoka am'izay ny karazan'ireny hoe fifanarahana isan-karazan'ireny na amin'ny firenena manontolo na amin'ny ataontsika hoe amin'ny faritra na ohatran'izany de raha vao manao fisonianao alohan'ny arsavanao de zero tsara satria zao tsy maintsy misy miala ny apahan'le fiandrianam-pirenenao satria zao sy lalànao rehetra manontolo-tsony no ampiarina fa le lalàna reny hoe ny fanarahana zay ny ampiarinao ohatra fotsiny zao amin'ny convention européenne de droit de l'homme manao hoe fifanarahana européenne momba ny zon'olombelona any Europe ny lalàna ny any amin'ny fisarana Strasbourg any no ampiarina ohatra ny France any Allemagne na zay zany hoe zay firenena européenne rehetra fa sy ny lalàna ny toerana zany ka tadio am'zany fa na firenena dehibe izy de tsy maintsy miondrika am'zany ary fa ndreo firenena dehibe reo fa betsaka mivoasazy na France na ny Allemagne na ny Chypre efa be dehibe mihitsy ary misy moa fa fomba itsarana zay efa
voatanisako am'izany a amin'ny boky manaraka vavaokako a momba ny hoe procédure pénale comparé zany hoe ny momba ny ataontsika hoe momba ny fomba fitondran-draharaha ampitsirana zay hoe ampitahana amin'ny lalàna any ivelany zany fa rehefa hoe manasoni anao fifanarahana dia tsy maintsy voafehana iny a rehefa vatotra iny ianao zany ka raha taky ny ady zao ny hoe ny filohan'ny republikany any tsara fidina voalohany satria moa nahoana raha ohatra zany ka ny solombavam-boaka ny fidina voalohany a dia filohan'ny teteza mihitsy zany no ataontsika hoe anendry prime ministre dia iny zany le prime ministre indray zany satan'le prime ministre teteza mita indray satria filohan'ny teteza mita manao azy zany kanefa rehefa mipetraka le anteny mera tokony voaka avy amin'ny anteny mera ny prime ministre voaka amin'ny anteny mera nefa zao le manendry azy filohan'ny teteza mita hitanao sadasady zany hitanao zany fa de le hoe le prime ministre sadasady zany endrisety tsara zay a mba aoka mba tena holalinareo tsara fa izao masy a raha ny filohan'ny republique no tonga de hoe fiditsika de miatra le andininy fasiambyroapolo a de tapitra teo ny teteza mita de tonga de mifehan'ny fividiana manaraka rehetra ny filohan'ny republique vaovao io zany a ny filohan'ny republique voalohany io ka je mahatsara le hoe filohan'ny republique ihany tsara tokony hoe atao voalohany indrindra ary ny lalam-pandroana marina fa de hoe za de anisan'ny tsikera ilanana ny lalam-pandroana republique fa efatra io raha ohatra ngamba ny ataontsika hoe mpikambana ao amin'ny ray aman-dreny joro a soratanako mihitsy iny ary mamatotra iny nanao soratana 12 pejy ny 10 pejy a tsara de tsara mihitsy fa 7 pejy kosa pejy 7 a de oza misy tsininy a misy tsininy betsaka moa misy tsininy kelikely ihany a ka zao azo hitsy eny andary iny a takany hoe manga meloko atelany iny dia ny tena zany a manitsy azy a fa raha mbola mitarazoko ihany tsika itarazoko ihany a ijaly a ny vahoaka ka aoka re zay fampahoriana vahoaky amarana ny fandarany tsika andriamato anao rerakotomanana misy fiteny malagasy manao hoe raha nona ny kibo miveziveza ny fanahy tsy vitanona mitofezaka amin'ny malagasy fa mangany fotsiny ny tsy fandripahalemana sy ny fitsaram-bahoaka zay lasa tranga matetika mpiseho anaty fiarahamonina am'izao fotoana zao ianao manokana ve mino fa raha izay tontolo iainana sy fipetra iaina ny vahoaka malagasy am'izao fotoana zao miampy an'ireo fipetra raha mahita iainantsika amin'ny tontolo politika sy ny fanajanana tsy fanajana lalàna eto Madagasikara no irosona amin'ity taona ity na oela na oaingana ao anaty fifidianana ho maro toerana ve ary ho tsara fototra ve ny repoblika faefatra sy ny fitondrana mbola hipetraka eo azo antoka ve fa tsy mbola tafiditra amin'ny sangodimpan'ny tsingerin'ny crise politique eto Madagasikara tsika satria ianao angamba de mahita satria sokobe ianao fa ny vahoaka malagasy dia tahaka n'ilay raha fotsy be kendany vomanga asesiky ny tanana isaky ny fitondrana mijoro eto ka manangana izy de manongana ary mandositra vodiko fafa tahaka andra fotsy be le hosokona ho maro toerana ve sa manahoana izy io raha izao zavatra iainantsika zao raha izao zavatra iainantsika zao a de za ohatra ny eritreritro manokana tsy ataontsika hoe za ihany tombony raikitra mitely avaokako zany a fa izao arakaraky ny tarazoantsika no vao mainka mbola mpirongatra koa zany a ataontsika hoe fahalovana isan-karazany misy fahalovana isan-karazany ka na ataontsika hoe ny fitombon'ny dahalo ny fitombon'ny ataontsika hoe fanolanana ny fitombon'ny tsy fanarahan-dalàna isan-karazany zany a vao mainka atria araky ny tena ataony hoe tena verivery misy fanary rehefa nao nankibo nao nankibon'ny olona ka menao na ary nikibon'ny olona tsy vaika itoby ve tiaratra am'izay fotoana zay menao nankibon'ny olona ka raha ohatra ny hoe mamon'olona zo mangaratra itombo koa zany famon'olona zay zany nohatra ny hoe satria misy lafirasy izy reo a misy lafitsarany anjaratsika zany a anjara mpitona tetezamita anjara vahoaka mandanjalanja hoe inona metimety kokoa aloha virosika de mitsakana aloha tonga de mitsakana amin'ny filohan'ny republique efa mbo misy mpitondra firenena zay lanym-bahoaka zany am'izay fotoana zay zao ne zao am'izao fotoana zao de risque misy miteny le olona de hoe karaha hoe ga lanym-bahoaka tsy lanym-bahoaka nereo fa zany hoe napetraka fotsiny ary misy iza de hoe milatsiny fa de hoe sasany napetraka mbola misy kolikoly izy nametrahana le olona am'le toerana ka hitanao zany fa mbola voaloaky tombo koa za ny kolikoly tombo
ny fampitsimbola hitombo ny famonoan'olona hitombo ny fandrana olona hitombo sisy zany ka raha ohatra hoe anrasana ofa tena hoe tsy azo arenina tsony rovina de manontany tena hoe rovina ary vo isy zany hoe efa tena ilamina le firenena fa raha ohatra hoe efa milamindamina le firenena ngambo za hoe raha fa tena voafetra le daty fividiahana hoe zao ny tena tapaka mangataka aminareo re voaka ary za de mangataka mihitsy aoka resika hiavany egny aoka resika hifankaty e jereo rety mivoaka malagasy manontolo hoe jereo firenetsika e dimampotena mbo dimampolo taona jereo misy am'ny firenetsika fa miemitra ny malagasy tany ny firenekafa tsy hony olombolo teolo tao raha ohatra zao misy malagasy milaza any amin'ny firenekafa any milazany hoe malagasy a tonga de tonoany olona molitra zany hoe hitasika zany mivokatra zany fa hoe tena mbo maika emitra ihany zany a ity malagasy malalatsika tiketra fa de hoe ataovy re zivoanako izy ataovy re ziavahanareo hoe ohatra ny sakaina io ka rehefa teny rana de mety mba miangavy atsika malagasy tsy vaky volo miangavy anareo mpanao politika atry miakina be de be aminareo politika mihitsy izy io miangavy atanandro re miangavy ampanazana regny ao sika ifamela eloka ao sika ifanajy ao sika ifankaty e de am'izay fotoan'zay a ilaminy ty fireneny ty a satria araky ny tenky teo hoe ny fitiavana avy amin'Andriamanitra ka dia ao sika ifankaty tapitra ihany koa fandarantsika am'izao alina izao makasitraka anao nanakio vahiny indray mba afahanao mametraka mandram-peona mampijery atsika de misorindra koa fa de tapitra mo fotoana fa de mbola mameriny tenky teo ihany a miangavy atsika indrindra mpanao politika mba hiavana satria ahitany marimaritra isana maritra fa ratsy le hoe marimaritra isana nefa kosa ataovy re izy voana haingana amin'ity krisy tikatra tapitra tanteraka ny fandarana akasitrahana ianao andriamatoanao rehetra kotomarana nanaiky ny vahiny tamin'ity alina ity akasitrahana ihany keo ny teknisianina rehetra miarany sala tamin'ny fanatotosana ny fandarana tamin'izao alina izao indrindra tsy mahasasatra mamerina izany ianareo mpijery sy mpanaraka amin'ny matv mpanome avarapatana itony fandarana itony akasitrahana amin'ny tafotafo de mankalaza ny fiarahantsika ho amin'ny manaraka indray mametraka amin'ny mandrapitafa ny mpanomponareo Andriamanarivo veloma tompoko